dia amin'ny kafanila lalandava tompoko lahy sy tompoko vavy no hiarabako anareo eto amin'ny chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé aty Canada. Ny resantsika anio dia ny momba ny ataontsika hoe aretin'ny fitadidiana sy ny areti-tsaina zany eo amin'ny olona efa zokinjokiny zany dia ny maladie d'Alzheimer izany. Inona marina moa zany ny atao hoe maladie d'Alzheimer. Io dia aretina izay efa tena mianaka dia mianaka tokoa zany aty Amerika Avaratra sy Eropa ary efa manomboka miazo ny tany an-dalam-pandrosoana ohatran'ny Madagasikara. Toy inona sy toy inona moa zany maladie d'Alzheimer izany? Arety mandoza satria dia ny maha-olombelona mihitsy no toa latsaka amin'ny tany noho ny fienan'ny fitadidiana sy ny ataontsika hoe ny asan'ny ati-dô mihitsy zany izay mampiasa ny olombelona anankiray. Ka izy io dia aretina tsy mety sitrana ary misy ny ataontsika fahavoazana zany eo amin'ny ati-dô izay mahatonga ny olona iray zany very tadidy tanteraka ary mahatonga azy zany tsy mahalala tsony ny tenany sy ny olona manodidina azy. Ka misy zany ny ataontsika hoe karazana protéine izay mipetaka zany ao amin'ny ati-dô zany hoe io protéine ataontsika plaque amyloïde io zany tokony ho very aty ivelany zany kanefa noho ny tsy fiasan'ny taova araky ny tokony ho izy zany ao amin'ny tenantsika olombelona dia mijanona ao anatin'ny ati-dô zany io plaque amyloïde na ny protéine io ary manimba ny ati-dô. Manao ahoana moa zany ny fomba fisehoan'ny zany ataontsika hoe maladie d'Alzheimer zany. Voalohany indrindra zany dia ny fambara voalohany dia very tadidy ilay olona ary misy tsy hoe akory ny olona rehetrarehetra zay very tadidy hoe tsy dia mahatadidy loatra dia voan'ny Alzheimer daholo, fa misy ihany kosa zany ny ambaratongany, zany hoe misy zavatra zany izay tsy ampoizina hoe ho adin'ny olona iray kanefa adininy indraindray zany zavatra mbola vao nataony omaly ohatra dia tsy tadidiny, ohatra hoe nisy zavatra niseho fety niseho ohatra omaly dia tsy tadidiny kanefa kosa izy zany mahatadidy ireo fahatsiarovana efa lavitra be tany amin'ny fahatandroany. Misy koa zany ny ataontsika hoe désorientation temporospatiale araky ny voambolana siantifika zany hoe tsy fantatr'ilay olona tsony zany hoe ny datin'andro androany aiza izy no mipetraka. Misy raha ohatra anontanianao izy hoe iza ny président de la république amin'izao fotoana izao ankoatriny hoe olona hoe tsy mahay taratasy olona mahay taratasy anontanianao hoe iza ny président de la république amin'izao fotoana izao dia président efa tany aloha be tany no teneny mihoatra amin'ny teny izy hoe Didier Ratsiraka nefa olona mahay olona mahalala. Ohatrohatran'izay zany ny fomba fisehoan'ny ataontsika hoe maladie d'Alzheimer. Dia eo koa zany ny fiovaovana amin'ny resaka ataontsika hoe fombafomban'ilay olona andavanandro zany ny humeur. Ohatra olona falifaly lalandava, olona izay miresaka tsara, mahay miaramonina eo amin'ny fiarahamonina, mamy hoditra eo amin'ny fiarahamonina dia tapitapikeo izy dia manjary olona kizitinjitina, manjary olona tsy dia manana fitokisantena loatra intsony ary olona manjary malahelo lava. Eo zany dia efa misy karazana fanomboan'ny maladie d'Alzheimer koa zany
misy koa zany a ny ataotsika hoe fangarona zavatra zany ohatra olona tsy tokony ho afangarony mihitsy ohatra ny zanany kanefa tapitapoka teo de tsy fatantsony na ny anarany zanany na ny hoe iza io olona miresaka amin'io mampalahelo de mampalahelo tokoa ny fomba fitrangany ataotsika hoe ny maladie d'Alzheimer zany. Eo ihany koa ny ohatrany hoe tsy fahaizana miteny intsony tsy tadidiny intsony zany misy zany voambolana izay fampiasa andavanandro tsy tadidiny intsony. Misy koa zany ny fehezanteny izay tsy totosa hatramin'ny farany satria adino ny voambolana ndia misy ihany koa zany matetika zany ireo olona voan'ny Alzheimer reo de mivoaka ny trano ary mirenireny eny an-dalambe. Misy koa ny tsy fahaizantsony zany ny zavatra fanao andavanandro ohatra hoe ny mandio ny tenany ny misolo akanjo ny misakafo zany efa tsy hain'le olona tsony ary am'izay fotoana zay zany dia mila ny fanampiany ny manodidina. Eo ihany koa zany ny hallucination na ny fahitana zavatra hafa zany izay miodikodina ao anatin'ny loha ao ohatra hoe ny olona rehetrarehetra eo de mahita zavatra hafa izy miteny izy fa mahita angatra na ohatran'izay zany. Ny tena fanomboany zany ny tena ahafantarana azy dia ny fanadinoana zany na ny hoe perte de mémoire ho an'ny olona sasany izay ohatra izy zao mandray fanafody hitsabon'ny tenany ohatra mandray fanafody amin'ny hypertension ohatra na ny diabeta ohatran'izany de adinony ny fananaran'ny fanafody adinony ny dose tokony ho raisy dia fangarony ny fanafody. Misy koa zany manadino ohatra hoe ny code-ny carte de crédit tsy zay manadino ny code-ny carte de crédit rehetra akory de hoe voan'ny Alzheimer fa ao anatin'ny ataotsika zany hoe fambara daholo zany. Misy ny hoe manadino rendez-vous izay tsy tokony ho adino manadino ny anaran'ny olona na ny zanany zao de adino ny anarany. Ohatran'izay zany ny fanomboan'ny maladie d'Alzheimer. Inona sy inona daholo moa zany iza sisa no olona zany izay mety ho voan'io ataotsika hoe maladie d'Alzheimer io. Tsara ho marihana aloha fa ny olombelona rehetrarehetra dia mety ho voan'io daholo kanefa misy ihany koa zany ireo karazan'olona ohatra ny ataotsika hoe ny facteur héréditaire zany na ny hoe lafiny manaranaka ohatra teo amin'ny rasabe taloha betsaka ny voan'ny Alzheimer na ny fahavoazan'ny fitadidiana sy ny retitsaina rehefa lehibe dia misy koa zany riska bebe kokoa zany ho an'ny taranaka teorina zany ny voan'io kanefa tsy zato isan-jato akory izany zavatra rehetrarehetra izany. Ary ny tokony atao ao an-tsaina dia ilay fomba fisainana hoe sanarivo kozote zany hoe rasoa ihany na rakoto ihany no voan'ny Alzheimer no very fitadidiana rehefa antitra fa za tsy voany zany ary tsy voany zany. Ny izay fomba fisainana zay zany dia tokony hoe sorona amintsika olombelona fa misy ny ataotsika possibilité ho an'ny olona rehetrarehetra voany zany ka izay no antony hitandrofana akaiky dia akaiky an'io karazana aretina io izay madoza dia madoza tokoa zany amin'izao fotoana zao. Inona sy inona daholo moa zany ireo riska
dia ny olona ohatra zay miakatra tosidra kanefa tsy voafehy tsara, tsy voaraka tsara amin'ny dokotera zany ny fitiliana sy ny fikarakarana ny momba ny aretiny io, eo koa ny diabeta, eo koa zany ny ataviazana be loatra, ny fiakaran'ny cholesterol ao anatin'ny rà, ny tsy fanaovana fanetseham-batana, ny olona izay mihipokipoka tsy dia mifandray loatra amin'ny olona, ny fifohana sigara sy ny fidorohana zava-mahadomelina ary ny fisotroana toaka, eo ihany koa zany ny tsy fitandremana ny sakafo ara-pahasalamana. Amin'ny fomba ahoana moa zany no ahafahana mijery an'io diagnostika an'io maladie d'Alzheimer io. Rehefa hitanao zany fa misy ireo karazana fambara izay tanisaiko teo reo dia manatona ny dokotera satria amin'izao fotoana izao zany dia efa hita fa misy miatomboka koa zany any amin'ny tanora mbola vao 70 taona ny maladie d'Alzheimer, ka tokony ho maimailo zany rehefa manana ireo karazana fambara rehetra izay tanisaiko teo reo, ka ny dokotera zany no manao ny karazana ataontsika hoe fitiliana amin'ny fanontaniana, ataontsika hoe MMS, mini mental state evaluation, izay mametraka karazana fanontaniana zany ahafahany mitsinjo hoe aiza no voa zany eo amin'ny lafiny fitadidiana sy ny ara-tsaina. Misy ihany koa zany ny scanner sy ny IRM izay hitiliana zany ny hoe aiza ny fahavoazana ao amin'ny ati-doha zany. Eo ihany koa ny test neuropsychologique izay hijerevana ny halaliny ataontsika hoe fahavoazana ara-tsaina zany. Ny fitsaboana moloa hatramin'izao dia tsy mbola misy ny fitsaboana momba ny maladie d'Alzheimer, fa raha ohatra moa aty amin'ny tany mandroso ohatran'ny hoe Canada, États-Unis, Europe zao dia raha ohatra le olona zany any amin'ny hôpitaly dia ny azo atao zany dia ny mba hoe ahafahan'ny olombelona iray zany mba manana ny ataontsika nga hoe ny zany atao hoe dignité amin'ny maha olombelona zany, eo ny rééducation amin'ny resaka fitadidiana, eo koa zany moa ny fanampiana azy amin'ny fikojanan'ny tenany sy ny fitandrovana zany ny mba tsy ho lasa lavitra be loatra zany ny alalin'ny aretina. Eo fotsiny no azo atao zany amin'ny maladie d'Alzheimer, fa mandraky ny androany zany mbola atao ny recherche momba an'io tsy mbola misy zany ny ataontsika hoe fitsaboana, ka izay indrindra zany no antony zany ijerena bebe kokoa zany, fatoatsika bebe kokoa zany eo amin'ny lafiny fitandrovana, satria eo amin'ny fitandrovana ihany no ahafahanao manana ny ataontsika hoe nga hoe contrôle ny zavatra mety iseho, zany hoe ny fahaterana dia ianao mbola tanora no manomana azy, fa rehefa tonga amin'ilay ataontsika hoe nga hoe stadiny zany atao hoe Alzheimer efa hoe voatily amin'izay fotoan'izay kampany dia efa tsy misy zavatra azo atao intsony, fa dia ny mbola tanora ianao dia efa mikolokolo ny ataontsika hoe lafiny ara-tsaina, ny fanaovana ny fampiasa-tsaina, famakiana boky, ny fanoratana, eo ihany koa ny fanaovana ny karazana projet maro isan-karazany, eo ihany koa reny ataontsika hoe
kilalao mampiasa saina reny ohatrany hoe ny fanorona zany ny scrable reny zavatra rehetrarehetra reny zany dia manampy amin'ny fikojakojana ny lafiny ara-tsaina zany. Eo ihany koa zany ny fanetseham-batana izay rehefa natao ny karazana hoe recherche sy ny fanadihadiana zany dia ireo olona izay mampiasa vatana zany mampietsika vatana dia tsy dia mora voan'io aretina io loatra satria ny fampiasam-batana dia manampy betsaka zany amin'ny fanaliana ny zavatra maloto ao amin'ny tenatsika olombelona. Ao ny fanaovana lamarsy zany ao ny fanaovana ny dansa ny filomanosana sy ny sisa sy ny sisa. Eo ihany koa zany ny fanaovana ny asa sosialy izay mahatonga ny olona iray zany afaka mifandray bebe kokoa zany amin'ny mpiaramonina ka mahatonga azy anana ny ataotsika hoe nga hoe fitokisantena sy ny hoe lafiny amin'ny ataotsika hoe lafiny ara-pitiavana ny fifandraisana aman'olona ireo zavatra rehetrarehetra reo zany dia mamelombelona ao amin'ny tenan'ny olombelona iray zany ny sainy sy ny fanahiny ary ny vatany. Eo ihany koa ny fanaovana asa tanana, ny fanaovana zaridaina, ny fitiavana zavatra anankiray ataotsika hoe ny passion zany ataotsika hoe ohatra hoe ny mozika, indrindrandrindra koa zany ny lafiny ara-tsakafo zany. Ny lafiny ara-tsakafo izay zava-dehibe tokoa ny fihinanana ny ataotsika hoe ny trondro an-dranomasina, ny fanenana zany ny henan'omby ny henan'omby izay tena manimba tokoa raha ohatra ka hohanina matetika be loatra satria misy ny ataotsika hoe ny menaky ny ao amin'ny henan'omby zany izay sary devonina ao amin'ny taovantsika olombelona zany. Dia ny fihinanana koa zany aprisihana ny fihinanana voankazo sy ny legioma ary indrindrandrindra zany ny huile d'olive izay tsara dia tsara tokoa ho an'ny fandevonan-kanina sy ny cholesterol. Zany hoe raha ohatra ataotsika ambangovangony zany dia tsara ireny ataotsika hoe régime méditerranéen ireny. Eo ihany koa ny fikojana ny vatana sy ny saina sy ny fanahy toy ny fanaovana méditation, ny yoga. Eo ihany koa ny fanaovana massage amin'ny huile essentielle sy ny rehetrarehetra. Ka rehefa natao koa ny fikarohana dia hita fa ireo olona izay mazoto mikoja ny vatany sy ny sainy sy ny fanahiny zany dia kelikely kokoa zany ny riska avo azy anio maladie d'Alzheimer io. Ary raha ny statistika zany nivoaka tateoriana dia 500,000 olona eo amin'ny 5 taona zany dia voan'ny Alzheimer amin'izao fotoana zao ary 20% ao anatin'ny 20 taona. Eo ihany koa zany ny fikarohana aty Amerika izay milaza fa itombo 4 eny zany ny olona voan'ny maladie d'Alzheimer amin'ny taona 50 ka mampieritreritra atsika mianakavy izany zavatra rehetrarehetra izany satria dia mampalahelo dia mampalahelo tokoa fa olona manana ny maha-izy azy olona manatsaina izay nandrandray ny rehetrarehetra nefa tapoka teo dia
manjary olona miankin-doha ary olona izay ataontsika ka hoe tsy manana intsony ny ataontsika hoe ny maha izy azy amin'ny fiainana andavanandro noho ny resaka tsy fahasalamana amin'ny ara-tsaina dia ny maladie d'Alzheimer. Ka ataoko angamba fa tsy misy olona teo tonga amin'izany tanjona izany, ka izay indrindra no ilana ny fitandrovana. Dia toy izay sy toy izay indray zany no azona tolotra antsika androany tompoky lahy sy tompoky vavy, ary manasa antsika hatrany hiaino matetitetika ny torohevitra